afin que nous puissions fêter Noël comme il le faut, afin que la joie de Noël soit en nous, cette joie qui n'est pas passagère, cette joie qui n'est pas seulement pour le 24 et 25 décembre de chaque année, mais une joie éternelle qui nous conduit vers ton royaume sans fin. Sois au milieu de nous comme tu l'as promis, Seigneur, et conduis-nous vers cette lumière. Parle-nous de Jésus-Christ, celui qui est né et dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Baibuli anseres de la Zenapue temi tunganufu. Baibuli aseu bao Baibuli iaina. Zanu edinreu pianatra ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra mizarantsika ny afatra ny Kristy. Anehoanantsika ny fitiavan'Andriamanitra fa lehibe izany fitiavana. Anehoanantsika koa ny herin'Andriamanitra mahagaga hafa loatra. Satria ny herin'ny olombelona, ny herin'izao tontolo izao aseho amin'ny fandavana, aseho amin'ny alalan'ny herisetra, fa ny herin'Andriamanitra kosa asehony ahatonga ny Krismasy. Tsy zavatra mandalo fotsiny. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver l'humanité. Cet amour, Dieu l'a manifesté d'une manière particulière. En effet, il a montré également sa puissance. Une puissance particulière. Parce que pour le monde, la puissance se manifeste avec force et des fois avec violence. Mais la puissance divine s'est manifestée à travers la venue d'un enfant, d'un bébé. Manifestation d'une douceur. Oui, la puissance de Dieu se manifeste aussi avec douceur. Aujourd'hui, nous sommes invités par l'école de la parole de Dieu, ou l'école de dimanche, à voir et à vivre avec eux cet événement. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu as abandonné ton ciel et la plénitude du royaume du Père pour nous visiter, pour venir partager avec nous nos conditions et surtout pour nous apporter la lumière. Cette lumière que le monde a rejetée, mais une lumière qui est appelée à briller éternellement pour tous ceux qui t'accueillent. Pour ce Noël, viens nous visiter encore une fois. Visiter ce lieu, visiter nos cœurs, afin que la joie de Noël demeure éternellement en nous. Et afin que le salut soit une réalité. Afin que le salut soit la porte ouverte pour la vie éternelle promise à tous ceux qui t'accueillent. Viens Jésus et manifeste-nous ta bonté. Et rappelle-nous encore combien tu nous aimes, afin
afin que nos cœurs puissent s'attacher à ton cœur. Viens, viens raviver la joie en nous, afin que notre joie soit accomplie, soit parfaite. Merci encore pour ta présence, pour ta venue. Et nous t'adressons cette prière avec reconnaissance. Amen. Je vous invite encore une fois de se lever. On va chanter ensemble un chant que le monde connaît. Nous allons le chanter en malgache, mais c'est un chant d'invitation. Venez, venez, vous tous qui voulez croire. À celui qui est venu, à via lui. Avant que débute cette représentation, je vous invite au moment de l'offrande. On va chanter le numéro 73 et les diacres vont passer pour accueillir, recueillir ce que nous donnons de bon cœur. Silver,
Miarabantsika rehetra mianarany tompotompo ary tonga soa voromarobe izery sy anatrika ny seho an-tsehatra ny reto zanantsika eto am-piangonana ireto. Ny lohateny rasinay amin'ny ity seho an-tsehatra ity dia nindramina tao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40:1 miazava ny voninahitra Jehova no efa miposaka aminao. Ary iangalin'ny ankizy eto amin'ny fiangonana ary ny sampana velona 7 ny atao hoe baiboly an-tsehatra. Ny zanana votra tamin'ny alalan'ny tantara ny dimy ary koa ny hira ny fitantarana izany boky mirakitra ny fahariana ny fanekena mahagaga nataon'Andriamanitra ary ny fanomezana tsara indrindra de Jésus Christ. Je me permets juste de parler quelques mots en français. Je vous souhaite les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons vous montrer à travers des chants, de la danse, mais aussi à travers quelques histoires, l'histoire de la Bible, ce livre merveilleux. Et de la création, l'extraordinaire promesse de Dieu, l'étoile mystérieuse, jusqu'à le plus beau cadeau de Noël, qui est Jésus-Christ. Bonne soirée et profitez bien. Izy no naharina ny zavatra rehetra, izy no nisy mpiainana. Ny fahariana, tena marina tokoa fa notefena ny volaina nizao tontolo izao. Tena misy fambolonana ny toeranao izay na ao ambadimbadika ao. Tena misy fahefana izay mibaiko ny tontolo ka mahay manovavola. Ny alina sy ny maraina, ny masoandro sy ny volana, ny fitetehana ny volana, ny tranga etsero, ny fitondrana ny rehetra, ny fiandohana sy ny fetra. Tompo
tompoko raha jereko ireo asa-tananao, raha jereko koa ireo lavitra ao, ny volana makirana zaonao. Vive, vive la vie. Merci,
Andriamanitra nahazo ny olona tahaka ny endriny, lahy sy vavy no namorona ny azy. Dia napetraka Andriamanitra iaina finaritra tao amin'ny sahideny ny Adama sy Eva. Ary afaka mihinana ny voankazo rehetra tao, afa-tsy mivoan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany, izay nandraran'Andriamanitra azy tsy hoany. Adama sy Eva, raha ankaharinao ry olona izay nandrarako anao, dia ahitsitro ny sandroko amaliko ny helikao. Ka ho tseloka ianao, ho sasatra sy ho tolovana mandra-pahatonganao any am-para-pahalovana. Fa averiko ho vovoka izay nalaiko tamin'ny tany, ka ny vovoka higoka sy andevina ny rano. Dia ho rakom-pijaliana izay andronao mitoetra mba ho higadina ny fetra, hiverenanao ho vovoka ny nofonao, ka ho faty tsotra izao.
Johanna. Hizmet soracağına dilekçe, bekçekçe, bir de dinleyeceğim. Anaël. Merci Anaël. Johanna. Andrew Isaiah Fakel, Fatira Kayo, Inayo Binanzeli. Irina. Umenuwe Nasnak, Santantiananda. Kitty. Umenuwe Bifanin, Arafu, Nafetiki. Angelina. Umenuwe Ipamundi, Fani a elle, à Nechité. Chris. Melissa Saza, Nalipinasas. Kaina sy abela Aladamasieva niteraka ny kaina lamatoany sy abela rahalany dia nitondra ny kaina no vokatry ny tany ho fanatitra ao an'i Jehova fa nitondra ny abela kosa ny voalohany teraky ny ondriny dia izay matavy ary Jehova nankasitraka ny abela mba mifanatiny fa i kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Kaina sy abela izy ianao no mandray mifanatitra alahiko fa mienahena kosa tsy hankasitraka ny ahiko zovy ianao no mitony tena ho famaly vavaka nefa dia mifitifity miangatra manavakavaka ireo vokatry ny taniko tsy no heverinao akory na dia nokoloiko fatratra fa ny ondro ny oriory tsisy lanjany tsy laniko no nekena ho lafatra ampy izay ny tombo sy ala ampy izay ny fiangarana raha izao rery no eto ny tsirary ny farany. Sampanatily.
Noa, aritan'Andriamanitra fa indoza amin'ny tany no nifaratsiany olona, ka dia nanapa-kevitra izy handringanany rehetra amin'ny zavodrano. I Noa, izay lehilahy marina sady tsy misy tsiny, izy irery ihany mba amin'ny ankohonana no nahavahan'Andriamanitra ho vonjena tao anaty sambo fiara, niaraka tamin'ny zava-mananay nakana roa araka ny karazany avy. Noa, izao andringana ny olona ka ho foana ny tontolo. Ireo mpanota ny olon'olona efa indray nanova volo sy nandiso fikasana ka lepotsim-pahotana. Ny fotapotaky ny ota no manemika amin'ny tany, mikoriana anaty rany, endozany rehetra nefa izany isy fetra. Safodrano no alefa mpamotehako azy ireo, ka angina sy hosiana ary ho takina ny feo.
Il faut savoir le faire pas facile, Seigneur. Amanda. Rifshongona na malala amizao no Elisao iarava mokalaza ani Jesús aza. Grace. Fifalina feno, fifalina leibe, fiubina feno, fiturinange. Aiden. Mirabu simifali, hakijima rube, laizezetungane upanza kalibe. Aaron. Naken nanebe, midera laitutu, iran zelire, manaflape wabuku. Gia. Asia rectan, yubi simifali, esia nutunga le desusich. Michael. Tenafa Isaïe, mancanazanor irai, tenafa lituku, mideranos a été sous. Tiffany. Tenifane ramora, mitsekanam ilera, tenifane nuvagina midesu. Célia. Tenafa bere, sanuaka kinemesi, tenafa tispecha, zael manachika reja. Abrahama sy ny tazanany. An'Andriamanitra ny fidy an'Abrahama,
mba hitahin'ny firenena rehetra ambony tany, dia niantso azy hiala tany amin'ny tany sy ny tranodrainy izy. Andehonina ny amin'ny tany Kanana dia ny tany ny teny fikasana. Taminy nanaovan'Andriamanitra fifanekena, taminy fahitay azy izy, ka maro azy sy ahalehibe ny anarany ary ho fitahiana izy. Abrahama. Raha efa reny Abrahama ilay antson'Andriamanitra avy any an-danitra, izay nibaiko azy atao ny tranodrainy sy ny tany mba hakamamy ny tany soa izay andraisany ireo teny fikasana ao an-Kanana, dia tsy mba nifidiany fanekeny tampinoana irosona, koa dia nataony tompo ho isan'ny fahamarinana ny fifikirana tamin'ny sy ny fankatoavana azy tsy vazivazy. Ary ny tompo nanao fanekena tamin'ny Abrahama hoe: hitay anao ao, ahalehibe ny anaranao ao, ahatonga anao ho firenena lehibe ao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Mosesy.
Mosesy niaritra fanandevezana tany Egipta efa ho efa-jato taona ny zanak'Israely raha teraky Mosesy ilay mpamonjy ny ran'Andriamanitra niavitra azy. Nafenina tao anaty fiara zozoro, natsikafo nataony Nely izy raha mbola zazakely. Mba tsy ahafahany miara-milana ho azy, natsangana zanaka vavin'ny Farao ho zanaka. Natsoin'Andriamanitra tao anatin'ny rohiny Nely ny rehetra nefa tsy olevina. Ka nirahina hanafitra ny zanak'Israely sy hitarika azy ireo hiala ho Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Mosesy zaza mena vava tanaty fiarakely i Mosesy raha miraisiny zanaky Farao hotrotroina teo amoron-dranoely ary dia natsangany no zanany vaovao. Poto izay tsy fantatra avy aiza nanantony Miriam dia nanontany azy, somba tianao mianana pitaiza hiandraikitra ny zaza sy tsy misy raina azy. Eny avy hatrany ny valin'iny nikeny be aziny reny Mosesy dia eny andoha tanatin'ny fitiavan-dreny ny fanomanana azy ny fanesesy ho ilay mpanafaka ny olon'Andriamanitra tamin'ny zioga ny fanandevozana. Persécutés, les Hébreux vivaient dans des conditions difficiles. Ils devaient travailler toute la journée, ils étaient plus assez forts pour travailler, ils étaient tués par les Égyptiens. Alors qu'une famille d'Hébreux ordinaires était attelée à leurs tâches, une armée égyptienne les attaqua. La mère de Moïse, qui venait tout juste d'accoucher, dut abandonner le bébé, du nom de Moïse, dans un fleuve pour le protéger. Il fut récupéré par la fille du Pharaon, qui l'adopta comme son fils. Alors que Moïse avait grandi, il ne pouvait plus supporter les scènes de violence du quotidien envers les Hébreux. Il décida de défendre l'un d'eux qui était en train de se faire maltraiter par un Égyptien. L'affrontement fut d'une forte violence. L'Égyptien perdit la vie. Pour des raisons de sécurité, Moïse dut quitter l'Égypte. Quelques années plus tard, Moïse, alors qu'il marchait tranquillement, vit un buisson enflammé. Quand tout d'un coup, une voix parla. Moïse, Moïse. Qui est là? C'est moi. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et de Jacob. C'est vous? Je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. D'accord, je vais. Moïse se rendit chez le Pharaon. Mes salutations, Pharaon. L'Éternel, Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse mon peuple aller pour qu'il me serve dans le désert. Quoi? Du Seigneur? Je ne connais pas d'autre Seigneur. Alors, vous voulez empêcher les Israélites de travailler pour moi? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Si vous ne m'écoutez pas, une plaie s'abattra sur l'Égypte et sur vous. Je vous ai dit de mêler de vos affaires. Ils travaillent pour moi. Qui c'est qui va fabriquer les briques en paille? Mêlez-vous de vos affaires, je vous ai dit. Partez. La plaie de l'obscurité totale s'abat sur l'Égypte. Moïse se rendit de nouveau chez le Pharaon.
Mes salutations, Pharaon. L'Éternel, Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse mon peuple aller pour qu'il me serve dans le désert. Ainsi, tu ne m'as pas écouté. Et je vous ai dit non, non. Travaille pour moi, ce sont mes esclaves. Encore une fois, je vous ai dit de mêler de vos affaires. Si vous ne m'écoutez pas, une deuxième plaie s'abattra sur l'Égypte. Et sur vous. Une énième plaie s'abat sur l'Égypte, qui était la mort des nouveau-nés. Mon enfant. Apeuré et ne comprenant pas ce qui se passe, il décide de laisser Moïse s'enfuir avec les Hébreux. Allez, prenez vos peuples. Parfait. Les Hébreux suivent Moïse pour un long voyage. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Égyptiens les suivaient de près. Pendant leur voyage, ils rencontraient un obstacle de taille, qui était la mer. Il n'y avait pas de solution pour passer. Mais Moïse, avec l'aide de Dieu, avait la solution. Il sépara la mer en deux. Les Égyptiens qui les suivaient se sont fait engloutir par la mer qui s'est refermée sur eux. Après de nombreuses péripéties et une longue marche, ils arrivèrent au mont Sinaï. Moïse décide de se détacher du peuple et eut une discussion avec Dieu. Moïse, Moïse, Oui, c'est moi ton Dieu. Tu as bien protégé ton peuple. J'ai quelque chose pour toi. C'est des commandements que tu dois suivre. mais suivons la lettre.
Anisan'ireo mpitsara 25 teo amin'ny zanak'Israely Samsona. Natokana ho nazirina ho an'Andriamanitra, hatrany am-boky izy ary nanan-kely mampitolagaga hamelezana ny Filistina fahavalon'ny zanak'Israely. Rehefa nambarany tamin'ny Delila, ilay vehivavy nitiaviny fa ho amin'ny volony lava ny etoerany heriny, dia nampanaratra ny volon-dohany i Delila raha natory izy, ka nanolotra azy teo an-tanan'ny Filistina. Teo voromaso tao amin'ny tempolon'ny Dagony Andriamanitra ny Filistina, mba hifaly no nahazoany an'i Samsona, fa i Samsona kosa nanjera ny tempoly tamin'izy rehetra, dia niara-maty tamin'ny taoko. Samsona sy Delila, ny famelezana rehetra nataony tamin'ny Filistina dia anazahoany ny fandresena. Izy mantsy no tsara natokana sy ho amasinina hanavitra ny firenena. Kanjo tsy mba nahafahatra tamin'ny fambolena izay nataony Delila, ka nilaza ny nampisy ny heriny tsy haifefena lavy teo ny lehilahy. Fa ny tompo indray nanafihery an'i Samsona ary faty olo maro tao an-tranony ny Dagony. Tena firevitra mihitsy aho amin'ireto. Ny foana ilay miaramila tsy hitako mihitsy ianao azy. Tsy haiko mihitsy ny tsy avaratelo ny Samsona. Fa tsy mbola manisy azy kosa moa dia mekipilidinina. Zara ny olona mapaka manisy an'io. Esse é o compêndio. Firevitra mihitsy. Aya misy any Dalila. Mifankatia amin'iny. Andraso ampanatsoko. Dalila. Manjako. Masina ianao. Uno a Dalila. Ianao mafantatra tsara Samsona. Eny. Ray non tsambarampiro ny tazo na lery be. Inona tsara ny tena azoko hanampiana ny mpanjaka e? Raha mba azonao manko ny tsambarampiro hoe inona mampatanjaka azy ameseny miaramila ameko bidinina be mihitsy. Andraso ary. Andraso. Fantako fa nisy fahalemena izy ka. Andraso mpanjaka fa ho azoko izy ka. Dia matoky ianao azy. Matoky mpanjaka, mahasina ianao fa ho azontsika izy ka mahafantatra ny fahalemeny mihitsaka. Ay, dia miandry ianao azy. Ie, manome vaovao ny mpanjaka ihany a. Eny a. Samsona. Hoana Dalila. Oatra miterateraka anao zany a. Mafy le manenjika ny Filistina dia Avikely ke Samsona e. fa inona Miterateraka anao zany. Avimba mipetrapetraka, avimba miresadresaka amiko e. tenenao ary inona tiana resaka. Sao dia mba tokony misotro jus d'orange kely anao fa tranoteraka. fantako te angy ianao Dalila tsy maninona ary raha vao zay. Aradia mapetrapetraka fa mezako meorako zavatra sotrony. Olo ary Samsona e. Inona loatra moa ty atanjanao herana nanao ty e. Fa maro eke ny Filistiana efa anatinao. Inona loatra ty tanjaka sy hery ao anatinao ty e. Mpambarao kely. Fa inona ilany Dalila zany? Mba tiako fantatra ihany fa ina ty mampatanjaka anao ty e. Tsy afaka tena zany aminao Dalila. Fa teneno re. Fa inona ilanao zany aloha e? Ami tiako fantatra ty herinao angeza be ty. Zao ary ratinao fantatra dia lazako anao satria tiako ianao. Makatikaty fito tsy mbola mena reny no matoranao any dia mitovy amin'olo rehetra fa tsy
Azatezitra anao fa teneniko anao ary ny marina raha vao zay ary makatikaty vaovao tsy mbola miasa mihitsy raha iny no matoroanao any dia foana ny heriko dia mitovy amin'ny rehetra. Zao are tiako ianao aleo teneniko anao ihany le izy. Hitanao moa ty voloko lava ty. Za dia olona voafidin'Andriamanitra hatramin'ny dia mbola tsy nikasikareja mihitsy ty voloko ty hatramin'izay. Zay mampatonga ana matanjaka. Raha vao tiana tapahana dia kalosa tsy manan-keritro ihany. Zay fa azo tenenina amin'olona no fitiavakonao ihany tenenao an'izay. Asibisokely arany hoe asibisokely. Ôry Samson avy moanao dia mampatrapetraka eto manontakondana kely amin'ity lohaliko ty Eto ary manala. Uno tiako anie anao ty. Inona ary nanjoana zany? Fitatriko ny any. Afaka ilay volo. Tena vao vitaka dadelahy mihitsy. Zay ary nafa nitiana tao. Samson tonga Filistiana nafaka anao. Tonga izy. Efa resy izy Samson da lasa hoe azo mivoaka amin'izay ary hiaraka anao fety be. Afiara mivoaka satria efa resy tsika Samson. Afaka hoentina romitra ty ve Samson mba hojereny vahoaka. Azafady indrindro mba hoe irony tempoly ary aho mba hiankina kely fa tsy mahita ny maso fa ny potsirony ny maramiko ary. Azafady indrindro raha azo atao hoe. Andriamanitro mangataka hira aminao indray aho na da mitoraky ty
mba omenao hery andrody raha ty letrina ty mba miara-mata amin'ra ty felistinina reto saotra tompo. Rota, vehivavy moabita, mpandinavelan'ny Israelita iray, izay nanaraka andray aman-dreny nitsoam-ponenana tamin'ny Moab no nosary tany Kanana i Rota. Rehefa nanapa-kevitra ody any Kanana i Naomi rafozana, dia tsy nety hisaraka tamin'ny Rota fa nanaraka azy. Nahantra izy mianaka raha tonga tamin'ny Betlehem mba ahafahany mivelona, dia nitsikona sady mimbary teny amin'ny tanimbary Boaza i Rota. Latsan-damba tamin'ny Boazy ka nampakatra azy ho vady. Nanananaka izy ka niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida. Rota, herim-po no andrianany tsikonety sy aloha izay salohim-bary misy antoka ny fivelomana. Ny alidy sy andraikitra dia totosany avokoa, tsy miravoravo tanana fa ny vehivavy sarangomana. Ny fireneny sy ny havany, ny fivavahany taloha, ny Andriamanitra narazany sy ny lasany rehetra, samy tsy nahoany intsony fa ny herin'ny tsotono no nataony fialofana andraisany tsy misy fetra ilay fifidianana azy ho razamben'i Kristy dia lazanaky ny avo tonga hamonjy ny kany. Tantaran'ny Rota no men'Andriamanitra ny sampana fifoazana ankalazana ny Noely 2010. Tamin'ny andro mpitsara no sehoany tantara. Tantara ny ainga avy tamin'ny fianakaviana iray, Efratita, avy any Betlehem ny Joda, nandositra ny sary ka nakany Moaba, izay firenena jentilisa mpanompo-sampy. Elimeleka no anaran'ilay rahalehilahy, Naomi no anaran'ny vadiny. Milona sy Kilona no anaran'ny zanany rahalahy. Mahatany Moaba Elimeleka. Nambady Moabita ny zanany. Rota sy Orpa no anaran'ny vadin'izy ireo. 10 taona taty aoriana dia maty koa izy ny rahalahy. Izy telo mianaka vehivavy sisa tavela dia Naomi, Orpa ary Rota. Ny tantaran'ny Rota dia nanomboka teo amin'ny fanapahan-kevitrinao iverina ody any Betlehem ny Joda. Indro aseho anareo an-tsehatra ny toy ny tantara ho mijery finaritra teo. Ay, faly mihitsy ary izy mivavy fa ay tratrako tavy-trano nareo. Za tena nieritreritra mihitsy hoe tsy hatratra anareo fa mba misy vaovao kely tiako hoesahana aminareo loka alao mba ifampiresaka kely tsika telo mianaka. Ia. Zao seka ola tsy maninona angena mipetraka aminareo, afaka mipetraka nareo e. Petra mihitsy nareo. Zao seka mba olazay kely aminareo fa nandeha nivoaka tany an-tsena tany a. Dia leko fa efa mivangely Jehova hono ny fireneko a. Dia efa misy hanina zao. Dia nanapa-kevitra izy fa andeha ka dia nilaza aminareo koa zany fa andeha mody any amin'ny Betlehem Joda. Dia izay no antony tena zava-dehibe mba hitazomako anareo eto a, ka dia mitsodrana anareo anaka. Ary soava tsara fa dia andeha mody azy zany. Taona marina ary ny andeha mody aho mba hovahiny Jehova ny tany ka dia mba misy sakafo any izao. atrehatry zay tika miaraka foana. Dia zao hoe ianao zao hoe tika voasarika zay anakanao zay. Zay hiaraka aminao ka zay tsy janony eto mihitsy fa le andeha anaraka anao na aiza andehananao dia andeha foana zay. Tsy anaka.
efa antitra nge zaraka izy tsy teraka atsony a tsy isy akavady atsony ary na hiteraka koa ary averaka izy dia hoandrinareo ve mandrapalehibe fa izao a mandeaminareo mody any iray aman-dreninareo mbola tanorinareo mbola manatokatranonareo fa raha izao a dia efa mangidy mihitsy mamora satria ny faizina Jehova araka izy ka dia tsotrananareo mandehana mody any iray aman-dreninareo a dia mahazotoka hatranonareo ka etsy roako izany zanaka izany andaraka anao a fa za ndray tsy janety fa andaraka anao na andeha aiza anao na aiza dia andaraka anao foana miteny aminareo araka izy a mba eno ihany a fa efa antitra tsy vitsivolo ny tsara aminareo dia mody any amin'ny firenenareo mody any amin'ny ray aman-dreninareo nareo a mbola tanora mbola manano-tena tanora nareo a dia mbola mirary soanareo a mba azo tokantrano ane nareo ary mampinon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonareo sy izay nataonareo tamin'ny makamiko sy tamin'ny maty koa a mba mampinon'Andriamanitra ke nareo ka azo tokantrano somatsara nandeja ny zanako izany mody ihany iaraka aminao zay roneny a iaraka aminao zay ary iaraka aminao atsany amin'ny firenenao hatramin'izay zay be tsika ny miaraka be saraka zao tsy maintsy misaraka tsikanaka nareo nge mbola tanora eto ny firenenareo eto ny tanindrazanareo mandehanareo mody izany zanako izany a jereo no avinareo fa nanao za ody any amin'ny fireneo zay sitrakomodina eny a dia andeha ka izao boka anao velomanao a dia anoka anao dia loma ary izany zanaka izany a dia mazalotoka hatrano izany zanaka izany dia loma izany zanaka izany rapaina fa lasa modika ianao mbola fikitapiny amin'ny piano mandehany ianao manaraka ny rapakory rota mijery firenenao mijery ray aman-dreninao anaraka anao a naiza naiza andehananao fa anaraka anao foana anaraka anao a hatramin'ny fahafatesana le toerana fatesanao ny fatesana sady andevenana koa izay Andriamanitra ao no Andriamanitra ary ny firenenao ny fireneko atao Jehova ampany izany fahafatesany sarantsika dia andao ary andesany zanako izany mba tsy azoko akifika ianao dia anao tsika ary andeha ary rehefa hitanao fa mifikitra tanteraka anaraka azy loky dia mitsahatra tsy miteny tamin'ny intsony izy dia niaraka nandeha miakatra ho an'ny Betlehema nitsody izy mianaka rehefa tonga tamin'ny Betlehema izy mianaka dia nahantra tokoa satria dia miverina tamin'ny fitsomponana sariny vary taoreny izany anefa dia nahazo voaza izay lehilahy mpanan-karena ary voaza napakatra androka ho vadiny ary nomeny Jehova zanakalahy izy ireo dia Obeda ray Jese ray Davida vehivavy Moabita tokoa ny Rota ho isika ny Moabita nefa dia nanomban'Andriamanitra sy izy marobe ary isan'ny tena tokoa ny Moabita fatratra ny Andriamanitra atao hoe Kimosy ary vitan'izy ireo hatramin'ny nanosorona ny zanany ho an'ny Kimosy Moabita kanefa dia anisan'ny olona novidian'Andriamanitra nampiavaka Rota koa ny faharisin-dahatra tao anatiny rehefa natsapa izy fa n'Andriamanitra naony no ten'Andriamanitra ka na inona teny nataonao tamin'ny mailerenany dia entitra ny farapahakeliny azontsika hoarina amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy amin'ny fanjakan'ny lanitra ao amin'ny Matio 7:20 antiny 7:20 ka hatramin'ny 8:20 ny fiainana Rota araka ny olona nahita harena na felona ka tapa-kevitra ny andao
hamoly maha izy azy manontolo ka hifikitra amin'izany arenana velona izany. Tahaka ny mpandrato nahita vatosoa ihany koa izy ka nahafoiny momba azy manontolo fa nifikitra tamin'ny vatosoa. Entitra savitonlota resy lavitra tanteraka nanao fatiketonoana vokatra ny fivampon-tanteraka izy ka nanao hoe ny firenenao no fireneko ny andrinamitrao no andrinamitrao. Isika kosa inona no fitsika ao an'Andriamanitra? Rota nahafoiny zavatra rehetra, ny firenena, ny andriamanina, ny havana, ny mpianatry ny tompokoa, vao nantsoina dia nandao ny zavatra rehetra miaraka tamin'izay. Anio ary ny tompo amintsika, raha misy olona tanaraka aoka izy an-daron-tena sy mitondra fitsainginy ka hanaraka fa na iza ny tamonjy ny aina dia avery azy, ary na iza no avery ny aina ny ampy dia azo izany. Fa inona moa no azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao ary izy kanefa very ny aina? Fa ho avy zanak'olona voninahitry ny ray mba amin'ny anjely dia maro ny olona rehetra araka ny natao. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tia mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny zanak'olona avy amin'ny fanjakana. Avy Jesosy. Amen. Samuel, natolotra ho an'i Jehovah hatramin'ny vonikely Samuel, ka nitoetra nanompo azy tao amin'ny teboly. Indray alina, ranandry izy, dia nandrifeo ny antso azy ny teo. Niazakazaka nakao amin'ny Eli, misorona izy, fa no heverina ho izy ny antso azy. Eli anefa, rehefa nahafantatra fa i Jehovah ny antso an'i Samuel, dia nanao taminy hoe, andeha mandriany. Ary raha tahiny miantso anao indray izy, dia avaly hoe, mitenena Jehovah fa mianana ny mpanomponao. Ry Samuel ahoa? Ity aho, mitenena Jehovah fa miaina ny mpanomponao. Ndeha ianao, ndeha iray hitondra teny mahafaly amin'ny mpianatra ny olona, hanazava koa ny saina efa reraky ny tolona. Ndeha ianao, ndeha iray mba hitarika ny oloko tsy ho ambelon'ny Satana, hampibebaka azy ireny sy hanomy izay ombana. Ndeha ianao, ndeha iray hitoro filazantsara amin'ireo taningazana, asa sarobidy izany fitiavan-tanindrazana. Oui, Seigneur, j'y crois.
David, zatovy ny andron'ny ondro ny rainy David, raha nasain'Andriamanitra no nisorany Samuely ho mpanjakan'i Israely, nisorany Saoly izay efa nolavina. Raha nieky ny fitafiky ny zanak'Israely ka nampiraviravin-tanana azy rehetra i Goliath, ilay miaramila Filistina, goavana dia goavana, dia Davida no niady taminy ka nahafaty azy tamin'ny vatony tsamitady nikendren'ny androny. Davida no anarany, izy ilay zatovo izay tian'Andriamanitra sy araka ny fo, nomeny ny fanahy mba tsy ho mandrofo fa tena ho mpanompo manao ny sitrapony. Davida no anarany, raha niantsiady tamin'ny fireneny ilay lehilahy goavana atao hoe Goliath dia an-tsamitady no namonomy azy tsy ho afaka mitsangana. Davida no anarany, komandy tsy mimaly fa vonina hatrany andrisy fahavalo. Izao dia hanolotra tantara-tsehatra ho anareo ny dingana fahaefatra. Et donc maintenant, les D4 vont vous présenter une scénette. Cette histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a fort longtemps, longtemps bien avant la naissance de Jésus. C'était le temps des premiers rois d'Israël. On peut le trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 17.
C'est l'histoire d'un jeune berger que vous devez avoir deviné après ces quelques indices. Il s'appelle David. David est un jeune Israélite, fils de Jessé ou Isaïe. Il était le dernier et le plus petit d'une famille de 8 frères. David est né à Bethléem, où il vécut avec son père et sa famille. Et en ce temps-là, une guerre se préparait. Les Philistins, un peuple voisin, réunirent leurs troupes pour faire la guerre et se rassemblèrent à Juda. Saül, roi d'Israël, et ses hommes se rassemblèrent aussi et se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Un géant du nom de Goliath dirigeait l'armée des Philistins et défia les Israélites. Choisissez un homme qui va combattre contre moi. S'il gagne, nous serons vos esclaves. Mais si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Allez, choisissez-vous vite, les peanuts. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Ce jour-là, David ne gardait pas les moutons. Il se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien. Il est envoyé par son père voir ses frères avec Saül qui se préparait à la confrontation. Voyant les Israélites apeurés, David s'exclama. Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est n'importe quoi, on ne peut pas le laisser faire. Allez les gars! Saül, ayant entendu ces paroles, fit venir David. Il dit: Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui, car Dieu m'a déjà sauvé des lions et des ours lorsque j'ai gardé les brebis de mon père. Saül, voyant le désespoir du peuple et le manque de volontaires courageux, il dit: Vas-y donc, quel est ton somme? Saül donna son armure à David. Mais le petit berger n'avait ni l'habitude de porter, ni de se servir de tout cet attirail. Il prit son bâton, sa fronde, et choisit 5 pierres dans le torrent. Le Philistin s'approcha de David et se moquait de lui. C'est toi qui vas combattre contre moi? Regarde-toi, tu ne fais que du 36 alors que moi je fais déjà du 38. Moi je suis grand et fort et toi tu n'es qu'un enfant, Peanuts. Toi, tu marches contre moi avec tes grosses chaussures, ton javelot, en mode je suis Big Boss, etc. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Maître de l'univers, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Tout le monde saura aujourd'hui que c'est l'Éternel qui sauve. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David avança sur le champ de bataille à sa rencontre. Il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que Goliath. David tua Goliath avec son propre épée. Et voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël les poursuivirent jusque dans leur terre.
Daniel, tamin'ny taonan'Andriasen'ny Nebukadnezara ny fanjakany Jody, dia lasa mpivavy tany Babilôny Daniel sy ireo namany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Noho ny fahaizany sy ny fahendreny dia nitokisan'ny mpanjaka izy ireo. Any Daniela dia mitendreny ho lehibe ny mpanapaka sy ny mpikendry ny Babilôna rehetra. Tamin'ny andron'Andriasen'ny Mediana ny Babilôny dia nifidy an'i Daniela ho anisan'ny komandy telo lehibe teo amin'ny fanjakany Darius, mpanjaka ary nikasa ny anandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra. Nialina azy ireo mpanapakafo ka nahita fomba mitana ny mpanjaka mba hanekeny ny andatsahana azy ho mandavaky ny leony. Noho ny finoana sy ny fatoky ny Daniela an'Andriamanitra nefa dia novonjeny tamin'ny vavan'ireo ny Daniela ka afaka somatsara. Daniela, nini atao am-pony tsy andoto tena tamin'ny zava-dratsy. I Daniela, kaninona ny antsy dia tsy nibena tamin'ny finoana. Ny sandratra ho avo nanapaka ny tany noho ny fahendreny i Daniela, nefa nokendreny ireo mpialina azy azera sy alavo. Ny lioana atao andavaka nandatsahana azy tsy nisy iray mikasika any Daniela, ka dia nakarina izy andray tsy vazivazy ilay toerana miavaka.
Ny maky. Aiza ilay teraka ho mpanjakany Jiosy fa notaziny kitana avy any antsinanana izahay ka tonga mba hiankohaka eo anatrehana?
Izany ny fanontaniana napetraka mamaky tamin'ireo tapanjaka, raha noraisy ny tao an-tapany izy ireo. Dia namoro ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradana ny Herôda ka nanontany azy izay ahaterahany Kristy. Dia hoy ireo, ao Betlehema Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao, ry Betlehema, tany Joda, ary ao aminao no ivoan'ny iray, anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandrizin'ny Israely oloko. Ny magy, any Betlehema izay any Jodia, any no aterahan'ilay Mesia, nambarany kintana dia ilay fifaliana ho an'ny olon-drehetra milonjo fahoriana. Tsy mba lafasoa, tsy rova maro loko, fa tranomombo kely, faritra, fisoko. Ao no niaviany amin'izao tontolo izao mitondra vonjy ho an'ny daholo. Koa mandrosoa dia miomby, ao no hitanareo Kristy. Tompo sy mpamonjy, mendrika omena, miora zava-manitra ary volana. Trois mages, appelés Balthazar, Gaspard et Melchior, des astrologues venus de l'Orient, furent très surpris de voir un nouvel astre dans le ciel. Gaspard et Melchior, regardez cette étoile, c'est au moins que nous ne l'avons jamais vue avant. Oh oui, c'est magnifique. Jamais une étoile. Voyez, c'est Jackson de Canaan. Rappelez-vous. Le prophète juif a promis la naissance d'un grand roi. N'est-ce pas son étoile? Regardez. Le roi des Juifs est né, c'est sûr. Je le crois aussi. Jamais une étoile n'a brillé comme celle-là. Il nous faut y aller. C'est un très long voyage, nous devons peut-être une dernière de rendre hommage. Je lui porterai de l'or car tout lui appartient. Je lui porterai de l'avenir car il mérite d'être adoré. Et moi de l'enfant car j'ai un sentiment qui porte, qui se verra beaucoup. Allons-nous préparer et mettons-nous en route sans plus tarder. À l'époque, on n'avait pas de voiture ni de train ni d'avion. On voyageait à pied, à dos d'âne ou de chapeau. Les mages se sont mis en route. En suivant l'étoile, ils ont marché longtemps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem, la capitale. Ils pensaient qu'un roi devait naître dans un palais, alors ils ont demandé le palais. Ils y sont allés tout droit. C'est que si nous avons le roi des Juifs qui vient de naître. Le roi des Juifs? Le roi des Juifs, c'est moi. Pardon, Majesté, mais une étoile nous est apparue et nous a appris qu'un roi venait de naître. Qu'est-ce qu'il raconte? Faut que j'en ai le cœur net. Messieurs, nos sages pourront bien nous dire où se trouve celui qui devait naître. Je consulterai les sages et je vous donnerai la réponse. Mais quand vous l'aurez trouvé, ne manquez pas de me dire pour que je puisse l'adorer moi aussi. Allez, sans tarder, je fais venir le docteur de la loi. Qu'est-ce que cette nouvelle que les sages viennent de me donner? À part moi, il n'y a pas d'autre roi. Ou sinon, devrais-je tuer tous les enfants du royaume? Comme ça, je n'aurai pas de rival. Il faisait semblant d'adorer l'enfant. En réalité, il voulait savoir où le trouver afin de le trouver pour le faire mourir. Il fit donc venir le théologien qui put dire que le roi des Juifs devait naître à Bethléem. Ce qu'avait annoncé le prophète Michée. Cette information, il l'avait transmise aux mages. Lorsque les mages l'eurent appris, ils se mirent en route en suivant l'étoile. Regardez, vous voyez, l'étoile s'est mise à briller très fort. C'est vrai, mais elle s'arrête, elle ne bouge plus. Oh oui, elle s'arrête au-dessus de cette étape. Sûrement dans cette étape que le roi des Juifs est né. On y est, enfin. Allons-y, entrons, il doit être à l'intérieur. Regardez, il est là-bas, émailloté dans la mangeoire. Oh, qu'il est beau.
Ah oui, ses yeux sont si brillants, et pourtant ils sont pleins de douceur. Allez, prosternons-nous devant lui. Cette visite des mages à la crèche où est né Jésus signifie qu'il est le Messie, le Fils de Dieu venu sauver tous les hommes, quelle que soit leur race et leur origine. The shepherd we watching over the sheep at night. When God is so short from heaven, and they follow that holy light. Holy nature, was the way, and God, oh, picture, is born.
Josefa sy Maria, mpifamofoniana ny fahasambarana sady mitondra tena tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra i Josefa sy Maria. Efa nanofinofy ny hivady izy ireo no fantatry Josefa tampoka fa nitoejaro sy Maria. Tapa-kevitra ny ametraka amin'ny Maria mangingina izy, nefa nasain'Andriamanitra navakatra azy mivadiny ihany. Satria avy tamin'ny fanahy masina ny zaza tao an-kibony, fa tsy avy tamin'ny nofo aman-drano. Nankatoavin'i Josefa izany fifidianan'Andriamanitra azy, ho ray mpitaiza ny zanany izany, ka dia tsy nisalasala nitsongy hiandray amin'ny Maria mivadiny. Josefa sy Maria, tsy nahony Josefa ny amposy ny safidiny ny ankatoan'Andriamanitra ka hanaraka ny didiny no nikeny tanterahany dia nampiakariny hivady i Maria nafantany azy fa mitondra vovoka sahady. Ny fanahy ny Maria anaka fa tsy olona akory ka noraisiny ho zanaka. Ny zazanetiny amokoloha no tezainy ampianary ny beazina toy ny menaky ny ainy. Josefa sy Maria nankany Betlehem. Namoaka didy ny emperora Augusto Caesar fa tsy maintsy mamonjy ny tanàna ny aviany avokoa ny olona rehetra mba ho soratana anarana amin'ny bokim-panjakana. Nankatoy izany Josefa ka niakatra niaraka tamin'ny Maria vadiny avy tao an-tanànan'i Nazareta any Galilea ho any Betlehem tanànan'i Davida any Jodia, satria taranaka Davida izy. Tany an-tranon'omby izy mivady no namantany, fa efa feno hibo tsy nisy toerana intsony ny tranom-baliny rehetra. Tao i Maria no miteraka ny lamatoany dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izay ninona dia an-tany hamonjy ny olona. Teraka Jesosy mpamonjy, fa tsy tonga teto an-tany araka ny fiheverana ilay mpanjaka manandraza tranon'omby no toerana naterahany ho antsika tao anatin'ny aiziny alina. Fa andinana tanteraka eny fatoniana lalina, fa antrana fiafiana nijaly sy naletritena ilay Mesia voaositra ilay mpitondra famonjena. Eny teraka ny tompo mba hamonjy ny tontolo, ny olombelona rehetra dia ho afaka daholo. Mifalia anao romino ireo mila fiderana asandrato ankehitriny ny Alleluia Hosana. Allez, viens Marie. Très éprouvé de ce long voyage à travers les contrées, Joseph et Marie espéraient bien se reposer à leur arrivée. Surtout Marie, qui portait en elle un enfant, le fruit du Saint-Esprit. Et Joseph, qui voulait que sa petite famille soit à l'abri. Sitôt arrivé aux portes de Bethléem pour se faire recenser, le couple toquait à chaque porte pour se restaurer et se reposer. Mercure Hôtel, bonjour. Bonjour à vous, je suis Joseph et voici ma femme. Elle est enceinte et attend un enfant. Et nous sommes à la recherche d'une chambre. Ah, c'est le grand prix du Formule 1 en ce moment, hein. Ça va être difficile de trouver une place. Désolée. Et ma chère encore, juste à ce qu'il trouve une autre chambre d'hôte. Toc à nouveau. Bonjour. Nous sommes toujours à la recherche d'une chambre. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Joseph et Marie. Ah non, je ne crois pas. C'est pas. Vous n'avez pas réservé en fait. Non. Non, mais vous avez cru qu'on était un Formule 1 ou quoi? On est dans un hôtel 18 étoiles. Il n'y a rien pour vous ici. Fallait réserver avant d'aller où? Et ma chère, encore, jusqu'à ce qu'il trouve encore une autre chambre d'hôte. Et il toquait.
kazi. C'est encore bon, ma chérie. Oh, Marie, si tu savais. Aucune chance. Toutes les places sont prises. Et ils marchèrent, et marchèrent, et marchèrent encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent une autre chambre d'hôte, la dernière cette fois-ci. Bonjour, monsieur Chambre-Toc. Toc, toc. Oui. Est-ce que vous avez des hôtes? Des hôtes? Pour nous, des chambres. On a des basses, on n'a pas des hôtes. On va pas ici. Le couple, déjà assez éprouvé, suite à ce refus, comptait sur une intervention divine pour que leur enfant naisse dans de bonnes conditions. Marie sentait alors une certaine fatigue et d'une voix larmoyante, elle dit à Joseph. Joseph, mes forces me lâchent. Il faut que j'accouche. Allez, trouvons-nous un endroit pour mettre le bébé. J'y peux plus. Zacchiès, nous allons donc nous poser ici par voie de conséquence. Joseph, sans plus attendre, acquiesça et ils trouvèrent refuge dans une petite étable sur les conseils des passants. Et c'est dans ce lieu sordide que naquit le sauveur de l'humanité. Et c'est dans ce lieu sordide que naquit le sauveur de l'humanité. Au milieu d'un bœuf et d'un âne. Paisiblement endormis sur la paille. Un lieu sordide pour y voir naître un enfant. Mais c'est ce lieu que la parole devient chère et que la parole nous a été offerte en cadeau. Il en est de même pour notre cœur, qui est pareil à cette étable. L'enfant Jésus désire entrer et demeurer dans notre cœur tourmenté. Il veut nous donner cette paix éternelle que nul ne peut acheter. Aussitôt que la petite famille fut réunie dans cette nuit étoilée, une nuée d'anges vinrent former un arc au-dessus d'eux et se mettaient à adorer le Fils du Très-Haut d'une voix forte. Un arc d'ange.
Ravona nuna negareno Ni sfaifan Ao abababa Ni faifan Stefana ba Ao amami Nefatakan Stova kati Abi family Oh Tupo mi sanjate Tupo mi sanjate Doar fiara fiara now Faz o paris en tutto l'isao Tupo mi sanjate
Miara-mihira farany ny sampana rehetra.
izay no ampianarany SPA miaraka amin'ny frère ny sampany efa amin'ny fiangonana ny la Bible en scène. Et ils mitodika manokana amin'ny ankizy, les enfants, c'était très bien. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de foi pour la gloire de Dieu. Donc merci. Merci encore. Et permettez-moi aussi de remercier quelqu'un qui, sans quoi ce n'aurait été pas fait, Paris, parce qu'on ne l'applaudit pas assez en fait. Et on a tout le temps. Merci à tous les simples d'avoir été là. C'était pas facile. On avait eu des péripéties entre tout ce qui s'est passé ici à Toulouse, mais on a réussi à faire vivre la Bible aujourd'hui. Donc merci à vous, merci au comité, merci surtout à vos parents aussi d'avoir été là, d'avoir emmené les enfants tous les dimanches, tous les samedis. En tout cas, vous méritez bien aussi des applaudissements. Donc Pascal va va clôturer la soirée et ensuite les enfants, vous restez là, on va vous distribuer des friandises. Dia mbola misaotra amin'ny tompo isika afaka mbola nanohy ny fankalazana nanomboka tamin'ny zoma ny asabotsy ny alahady ny androany ny zoma ny fiaraham-bavaka ny asabotsy ny concert ny atokokira ny alahady misy nitoroteny akira androany miaraka tamin'ny ankizy ireo sampana fito ary rapitso ny vovonana zay arahantsika mankalaza ny krismasy amin'ny telo ora tolakandro any amin'ny église de Christ Roi amin'ny telo zany. Inona ny afatra zay niraisitsika androany? Voalohany dia izao, tamin'ny alalan'ny ankizy madinika, ny vavan'ny ankizy madinika nanehoan'Andriamanitra ery hoy ny tenin'Andriamanitra, ary izy ireo nitondra antsika ho amin'ny fankalazana tena nahatretrika. Fa indrindra namakivaky ny tantara ny famonjena isika nanomboka tany amin'ny fahariana ary mandrapatonga ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Efa tonga ny tompo, vonina hitsena azy ve isika? Efa tonga ny tompo, vonina ndray azy ve isika? Fa naseho ny fitiavany, vonina maly ny fitiavany ve isika? Ary raha meny itsika ny fiadanana sy ny fifaliana mandrakizay, vonina ndray zany fiadanana zany ve isika ifampizara fitiavana? Ary vonina ve isika andray ny fifaliana mandrakizay, zay tsy fifaliana tapitra afaka androandro fa fifaliana mitohy hatrany an-danitra. Hoy ny teny soratra masina hoe tany amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy. Fa izay nandray azy kosa dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, dia izay tsy nateraky ny nofo na ny rà fa nateraky ny fanahy. Aoka hiara-mitsangana isika andreny afatry ny krismasy ary andray mitsodrano, ary aorinan'izay mira fa 8 bolony sy fahatelo nataontsika. Ary miteny dia tonga nofo kanonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Voninahitra ho any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary ny fiadanana nefa ho aminareo rehetra izay akasitrana. Ataontsika mira fa 8. Thank you.
Amen. Juste une chose, j'ai oublié, mais vraiment, je m'en excuse. Merci au mono. C'est grâce à vous aussi que ça a été une réussite. Donc, merci beaucoup et merci aussi pour vos applaudissements. Excusez-moi, s'il vous plaît. La chose n'est pas des moindres. On vous répète toujours, l'église n'est pas une poubelle. On va vous distribuer des bonbons, mais s'il vous plaît, gardez l'enveloppe bien dans les poches et donnez-les à vos parents. Qu'il n'y ait pas de bonbons par terre. D'accord, les enfants? S'il vous plaît, c'est dans le calme et on vous demande aussi de nous aider à ranger, si possible. Et ceux qui ont commandé une bûche, ils sont disponibles là-bas.